Fifaliana trano no hitsidiana anao sy ny ankonanao amin'izao fotoana izao. Ary ho tonona aminao ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Andehantsika hitondra mavaka manokana amin'ny Monsieur Bernard Andrianaso amin'ity anio ity. Andao hiaraka iombom-bavaka satria ny tenin'Andriamanitra miteny hoe mifampifafa mba ho sitrana. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay io, ray be fitiavana, be famindram-po. Andriamanitra tia anay, ilay antom-pisianay. Andriamanitra mitondra mbavaka manokana ho an'ny Monsieur Bernard io ankehitriny. Tsy miafina anao ny fiakana sy ny fitsapana izay misedra azy amin'izao fotoana izao. Manana zanaka izy izay marary efa nandritry ny 15 volana. Andriamanitra, mamindra fo mamelany alohan'izany zanany sy izany ray aman-dreny izany ianao. Ary aoka hita fity aminao izany ankonana izany. Koa aoka ho tsapany fa ianao dia mahay ny zavatra rehetra. Ary ianao dia Andriamanitra mahay manasitrana. Hanasitrana izany zanany izany ianao Tompo malala. Ary fandriko ihany koa dia mba omenao ny fahafahamanao rehetra, na ny fahendrena, na ny vola, mba ahafahan'ireo ray aman-dren'ireo mitsabo sy mikarakara izany zaza tsy salama izany. Tompo malalo, raha misy ihany koa ireo namanay izay tsy salama amin'izao fotoana izao, ianao any hanasitrana azy ireny tsiraray avy. Ary aza vela ho kivy izy ireny, fa aoka hatsiaro mandrakariva fa ianao dia eo anelan'izy ireny amin'ny fotoana rehetra. Ary ankehitriny dia mitondra mbavaka ihany koa aho ho an'ireo izay mety asom-pahoriana amin'ity fotoana ity. Ampahirezo izy ireny Tompo malala. Ary aoka ny fiadananao sy ny fahasoavanao ho amin'ny tsiraray avy. Ary ahita fity aminao hatrany izay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no hanonona sy angatana izany vavaka izany. Amen.